zay le raha hoe Adama sy Eva zay ray aman-drenitsika taloha dia nanova ny fahotanitsika fa rehefa tonga Jesosy Kristy Tompo dia nisolo volantsika teo amin'ny hazo fijaliana afaka ny helotsika fa raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra kosa isika dia mbola hivesarana izany heloko izany dia eo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra indraindray tsy fantatritsika hoe vokatry ny fahotako ve sa ino ty iainako ty fa eo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra ihany koa misy ny zavatra tsy maintsy sedraina, misy ny zavatra tsy maintsy lalovana, misy ny zavatra tsy maintsy hiaretana mba hahatonga antsika hanana fiainatsambatra mandrakizay. Fitsapana tsy maintsy mandalo fitsapana avokoa izay rehetra te hanara dia an' Jesosy. Ao aorian'izay torohevitra ary rehefa vita izay ny baiboly, rehefa vita izay hoe ny baiboly izay hiaraka hiteran'Andriamanitra isika hanandratra an'Andriamanitra amin'ny heran'ny lanitra.
finona malemy satria olona natsangana tety idiokany fity izaho anefa notoro hevitra lazaiko anao satria tsy mba fantatra lay tompo ianare nataovy fiononana de ho tsapanao tokoa ny fiadanako izaho anefa notoro hevitra lazaiko anao satria tsy mba fantatra lay tompo ianare nataovy fiononana de ho tsapanao tokoa ny fiadanako Amisi magetaeta iaraka milay nahary dia Andriamanitra tsy tondo raiso ao am-po fa izy no fiadanana izy koa no fiadanana satria azy avokoa izaho rehetra izaho anefa notoro hevitra lazaiko anao satria tsy mba fantatra lay tompo ianare nataovy fiononana de ho tsapanao tokoa ny fiadanako